Enazy ankafaliana tompoko lasy tompoko vavy no iarahana amitsika indray ato anatin'ny fandaharana zoiteny. Tavaverina eto amin'ny plateau ny fandaharana zoiteny isika, zany hoe tia ny fandaharana faharoa taoriana ilay fandaharana manokana moa maliny fa zoiteny manokana ilay niarahantsika tamin'ny lehibe ny faritra mpisolo toerana eto amin'ny faritra Nalamanga Omaly, Clémence Nirina androany sika dia miverina ao anatin'ny fandaharana zoiteny fanarakantsika isaky ny alakamisy tahaka izao. Ny ataontsika hoe fanatsarana hoentsika ato anatin'ity taona vaovao ity dia hoentintsika miandalana eo izay fanatsarana izay fa ny tena zava-dehibe dia ny ampitombotsika ny fotoana sy ny sehatra ihany koa mba ahafahana maneho hevitra mitondra ny hevitra rehetra satria tena ao anatin'ny fanavaozana ny firenena amin'izao fotoana izao ka zava-dehibe ny mihaino ny feo avy amin'ny ataontsika hoe lafikery rehetra eto amin'ny firenena. Vehivavy ihany no vahintsika amin'ity androany ity safidina manokana izay mba homena ataontsika hoe voninahitra aloha ny vehivavy amin'izao fiatombohan'ny fandaharana zoiteny amin'ity taona 2024 ity izao. Eny ary vahiny voalohany ihany koa izy eto amin'ny fandaharana zoiteny hatramin'izay nisy ny fandaharana mbola tsy teto izy fa zao izy vao tonga eto miarabanao Eliana Bezaza, izy dia secrétaire national ny antoko PSD. Miarabanao namana Arnianja, miarahaba namana maromaro atao amin'ny lafiny teknika ary mazava ho azy miarahaba ny mpijery fahita lavitra rehetra manaraka an'izao fandaharana izao. Eny ary tompoko tonga dia resaka avy hatrany angamba aloha ny politika satria anao misehatra eo amin'izay politika izay izay no resahantsika voalohany ao anatin'ity fandaharana ity amin'ity alina ity. Ny fanontaniana petraka voalohany dia ny hoe nandehantsika nisy ny tolona teto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao fitondrana vaovao no mitondra ny firenena ary manana n'ilay lokaloka hoe fanavaozana na fanovana eto amin'ny firenena. Ny fanontaniako dia tsotra hoe ho anao ahoana fahitanao toetra raha-pirenena mizotra marina makany amin'izay fanavaozana izay ve ny zava-misy eo amin'ny tontolo politika? Ya, misaotra amin'ny fanontaniana. Sarotra moa ny amaly hoe exact mizotra marina na tsy mizotra tsy ohatran'izany le izy fa ny zavatra hita aloha dia misy fiezahana, misy ihany ny fiezahana. Ny olombelona moa olombelona ihany tsy ovanjely raha misy ny kolokolatra amin'izay firipolo taona nisy Madagasikara zay dia tsy ho foana du jour au lendemain. Raha nisy ny tsy fahaiza mitantana tsy ho foana du jour au lendemain fa amiko zany ny zavatra tsy tokony atao dia ny mandrava sy mamerina foana fa ny zavatra hita eo no tokony ahitsy. Zay zany ny fahitako azy. Io zany aza manofo be tsika fa tsika ny tsy manana baguette magique atao an'izao dia iny fa lasa mamirapiratra be zay ka miezaka ihany le filohan'ny fanavaozana araky ny fahitako azy. Izy akory tsy afaka hibaiko ny mpiara-miasa amin'ny rehetra hoe nareo tsy maintsy madio mangarahara anjely fa misy tsy milamina anareo fantatra zany fa atao ahoana. Io zao vao hitako hoe nisy noroasina ny mpiara-miasa anankiray satria zany misy zavatra hita fa tena tsy milamina tokoa. Zay zany tokony anaovana azy tokony ampiana kosa ny mahaentitra. Zay ny hitako tsy ampy satria eo foana manko zay le mampivady an'le politika sy le tiam-bahoaka le popularité ka rehefa entitra ianao tsy maintsy mandratra olona sy fianakavian'olona sy vondron'olona dia lasa miena zany le fitiavam-bahoaka anao fa tsy tokony asiana calcul politique le izy fa tokony hoe inona ny mahatsara ny Madagasikara, inona ny ampilamina antsika hialana amin'ny kolikoly, inona no atao atongavana any amin'ny concertation nationale faran'izay aingana fa any ny andraindrainay ny tena fanovana. Io rehetrarehetra io zany resaka préparation fa tsy tokony hoe préparation éternelle
dia anao ohatrany sanatria zany ohatrany tamin'ny filoha teo aloha rajoelona dia teteza mitatra fa ataovy marina ane ny zavatra takin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena asio programa mazava tsy zareo no mitaky an'izany fa zahay malagasy zay zany mitaky an'izany tsy tokony ho zareo no mitaky an'izany fa zahay hoe aiza le programa ataovy mazava le programa dia mba afantaranay koa hoe aiza ny ahafahanay manampy fa raha tsy fantatra ohatran'izao tsy mety ao anatin'ny ataontsika hoe 3 volana teo eo zay a nandeha ny resaka perquisition nandeha ny resaka fanadiadiana nandeha ny resaka fampidirana ponja farany teo zao a iny rahantsika nahita ny général Richard Ravalomanina filohan'ny antenimieran-dolona teo aloha iny ihany koa ny ministra teo aloha sady ao anatin'ny antoko teo aloha ny fitondrana teo aloha Marie Michel nahiditra ponja ihany koa reny amin'izao fotoana zao Eliana Bezaza dia voizina hoe valifaty politika nataon'ny fitondrana amin'izao fotoana zao zay ve ny fahitanao azy tsy izay mihitsy ny fahitako azy satria raha ohatra ka valifaty politika fangamo anaky 3 monja ny olona tao amin'ny Mapara na Irmara na TGV maromaro ane zareo hoe betsaka tsy nisamborina tsy natao ininona misy ny sasany natao perquisition nefa rehefa hita fa tsy nitombona le izy dia tsisy tohiny ka matory ny olona anaky telo ia satria talohan'izay mbola nisy an'ny Renara Kotomanga matory ny olona ireny no gadrana dia misy antony mazava loatra ny général Bomba mazava loatra angamba tsy détaillentsika eto fa iny efa mazava iny ny an'ny madame Marie Michel ny zavatra nahagaga fotsiny hoe petsaka ny dossier zay heno fa nisy détournement tokony zay ny adiadiana tany amin'ny ministera zay nytantanany teo aloha fa tsy natao an'izay angamba mbola ho atao manaraka tsy fantatro angamba atao réserve tsy fantatro raha zay izy ve ho valifaty politika sa tsy valifaty politika satria be da be za tsy hanony nanarana fa député firy ao amin'ny assemblée nationale angary eny nisy ny gadrana anaky 3 zareo le ministre dia ny réintégré maninona le rovavy anakiroa tsy natao ininona tsisy dossier momba anazy ka mety fahitako azy mitombona fa ny Mapara mihitsy nefa zay nitoetra ny mauvaise foi hatram'izay ka hatram'izao ary tsy antenaina mihitsy hoe ho isy fiovana ny zava-misy amin'izao fotoana izao a tsy haiko moloha amin'izao fotoana izao aloha ny filohan'ny PSD no filohan'ny antenimieram-pirenena tapitra moa ny fepito-piasan'ny Sénat amin'izao fotoana izao moa zany ny antenimieram-pirenena rery zany aloha no manao ny lalàna sy ny sisa betsaka ny miaya amin'izao fotoana izao hoe mety hanao kajy politika ny antenimieram-pirenena amin'ilay ataontsika hoe toetra raha misy ary mety hamingana ny fitondrana mijoro amin'izao fotoana izao arakaraka zay mety hoe mamangataka zavatra mihoatra izy ohatra nefa rehefa tsy tanteraky le fitondram-panjakana le izy dia mety hoe hiditra ny anatin'ny resaka fanonganana na sisa zany eo anivony antenimieram-pirenena ahoana ny mifahitanao an'izay mety mitombina ve zay voalohany aloha tsy tokony hafangaro ny PSD sy ny antenimieram-pirenena marina tokoa fa Andriamatoa Siteny Andriana Solony aiko secrétaire national ny PSD teo aloha fa araky ny sata républicaine ary ny ihany koa ny sata mifeny ny antoko PSD dia rehefa filohana androm-panjakana zany ny filohan'ny antoko ao aminay dia tsy tokony hijabaka intsony ao anatin'ny raha nantoko ka manaja an'izay Andriamatoa Siteny Andriana Solony aiko ka ny tenako zao no mitarika ho secrétaire national ny antoko PSD noho ny izy niakatra amin'ny fitondrana androm-panjakana ny repoblika izay ka ny PSD koa tsy mijabaka amin'ny raha ny antenimieram-pirenena
satria zany karazana supputation ny eritreritra ny zavatra mety ho ataon'olona ka zay tsy ao anatin'ny lohan'ny olona ka tsy afaka manamarina na mandiso an'izay zavatra teneninao zay fa raha ny fahitako azy aloha tsy mbola hitako ny soritra zay zavatra teneninao zay amin'izao fotoan'izao ny amin'ny manaraka ny ampitso tsy fantatro enatra ny ataontsika hoe fanendrena sesesbe mihitsy teto amin'ny firenena hoe ny fomba fiteny moa hoe aloha hiala tsikelikely ny firongany de soloy de sy ny sisa ranojerintsika ny conseil des ministres maherin'ny 10 teo eo foana ny isakisan-kerinandro zany ny tompona ndraikitra mpiasa-panjakana ambony voatendry eto amin'ny firenena ahoana ny fahitanao an'izay resaka hoe fanadiovana sy fanoloana olona tena ilaina ve zay eto amin'ny firenena ny mpiasa-panjakana zany aminay dia tsy tokony ho mpanao politika fa tokony ho technician amin'ny administration publique ary manana fahaizana manokana mikasika an'izany ka raha ohatra ka nisy mpiasa-panjakana hita mibaribary fa tena nanao politika tsisy neutralité teo aloha de rariny raha ohatra ka soloina na koa nanao fahadisoana ara-teknika rariny raha ohatra ka soloina na eo koa ny mandeha retraite ny efa ela be tamin'ny toerana ny mpiasa-panjakana ny natao hifanakalo toerana hitety an'i Madagasikara zay mihitsy ny nanaovana ny mpiasa-panjakana raha olona avy any Diego ianao de miasa ny Tuléar raha olona avy Merina ianao de miasa ny Tamatavy ohatrohatr'izay ka ny famindrana mpiasa-panjakana zavatra tsy tokony hoe entina hoe zava-dratsy efa lasa ohatran'izay manko le izy satria lasa matahotra affectation daholo ny olona matahotra affectation ka tsy raha ohatra ka miteny ny olona sasany hoe miverina daholo ane le olona niasa niaraka tamin'ny TGV teo aloha ka normal izy niaraka tamin'ny TGV satria izy ny TGV no teo fa tsy azonao vonoina reny olona reny tsy azonao ahilika reny olona reny fa mpiasa-panjakana amin'ny Madagasikara zany mila fandanjalanjana ve zany le resaka hoe fanadiovana fanasorana firongony sy ny sisa tsy tokony ho amiko zany fa betsaka ny olona tsy ho faly amiko aloha fantatro satria ny ankamaroan'ny olona ohatrany hoe extrémiste daholo hoe reo ny firongony de asoro teo ka tsy zany ny fitondram-panjakana malagasy tompoko de any malagasy rehetra na de TGV aza izy tsy hoe za TGV ngamba mahafantatra daholo ny olona fa za mihitsy ny olona tena nahasany nitsikera zany Mamoravatomanga zany tamin'ny fotoana izy en public tamin'ny fotoanan'izy tena mbola natanjaka nitsikera zany Andry Rajoelina zany nilazaiko hoe tsy mahininina satria tsy fantany akory hoe vary firovolana fa lazainy faharoa de za tena tsy menatra mihitsy nitsikeran-dreo ary na de ny proposendreo toerana ary tsy nanaiky satria ny fotokevitra anananay PSD tsy mifanaraka amin'ny zava-misy hitan'ny masoko tanterandry zareo teo amin'ny fitondrana ka tsy aza atao hoe za miaro TGV zay zany tiako aviana fa kosa raha ohatra ka nanompo ny fanjakana PSD le fonctionnaire de aza sazina zao izy manompo anareo ndray koa ary mbola hanompo an'izay olona rehetra tonga eo satria izy fonctionnaire zay ny asany amin'izao fotoana zao mandeha koa ny antso amin'ny ankapobeny hoe misy moa le fifanarahana politika hoe ina moa ny anaran'ity convention politika nandeha niainga tamina fikonan-doha le izy ao anatin'io misy teboka tena misy manizingizina am'le hoe raha vao daholo ny androm-panjakana rehetra de apetrao ny ravitra tetezamita farito tsara hoe inona lalana tokony ale de ohatran'le teverina amina sary hoe misy CST de misy CT de misy an'izao zany ao anatin'izay rehetra zay androany te antany anao tena hoe mahitsy hoe
lalana ve zay satria ny lalana fidin'ny fanjakana mantsy amin'izao fotoana zao dia le hoe tsy mivoaka anaty constitution aloha tsika ary hita ihany aloha zay vokatra izay hoe tsy de manano sarotra loatra ny fifandresen-dahatra amin'ireo firenena avy any ivelona atao hoe Afrika Atsimo raha zao milaza mihitsy hoe tendreo ny ambassadeur fa mandray zay nefa tamin'ny andro tamin'ny 2009 ory tsika nivoaka ny constitution rotaka be ny tany Roma atao anatin'izany rehetra zany na hoe nanendry ambassadeur ny fitondrana tetezamita tamin'izany tsy niraisany tany amin'izany firenena zany zay zany le izy hoe ahoana raha nitondrantsika nyty raharaha mangy ty raha azoko tsara zany le resaka kafim sy apy ny tianao tenenina hoe nisy soniana mitoko politika 3 zay efa niakatra 3 araka ny voalaza izahay antoko PSD dia niaraka ny dinika tamin'ireo antoko ireo nanana solotena foana zay tao anatin'ny dinika rehetra fa kosa rehefa nijerena zany le zavatra ho atao soni dia nalefa teo anivo ny bureau politique dia tsy lany satria betsaka loatra ny zavatra tsy mazava ohatra fotsiny zao tsika moa efa nisafidy na tiana na tsy tiana tsika efa nisafidy efa tafiditra ao anatin'le hoe miaraka amin'ny communauté internationale zany hoe misy vola mazava zany ny finansena ny fitondrana ny zavatra rehetra atao anatin'ny fitondrana dia tsy hitanay ao anatin'le fanarana hoe raha ohatra ka arodana dia vola avy aiza no ampiasaina dia ohatrany sanatria hoe tsy hoe andeha marina ny firenena anaty lavaka fa sarotra be nay zany fa tokony hazava tsara hoe zao ny ataotsika zao ny azahoantsika vola dia avy eo zay vao arodana fa manangana hafa satria eo zany arodana fotsiny dia ahoana ny ananganana hafa zay misy ambombola ao ve mahampy ahoana ny fandehany dia avy eo ahoana ny karama ny fonctionnaire dia ahoana les promesses rehetrarehetra fampiakarana karama ny fonctionnaire sy ny sisa zay efa mandeha nidinika miaraka amin'ny syndicat efa misy zavatra antenainy ny olona sasany dia hoe fiarahamonina io tsy maintsy dinihana satria ireo fiarahamonina ireo ihany no menimenina voalohany ahoana ny andoavana ny karama sarotra be zay dia zay koa moa tsy dia hoe any amin'ny fitantanana ny tetezamita loatra ny tena eritreritray na resaka sezana ohatran'izany fa any amin'ny taranaka mandimby any amin'ny concertation nationale zany ny tena ampidiranay fandiniana eo anivony antoko amin'ny hoe izahay dia mahita fa ny ina moa zany constitution fédérale no constitution mety amin'ny Madagascar mihitsy resaka anontaniako constitution fédérale io nareo fa ela be no nyresaka an'io ary efa atao hoe nanizingizina nidirana amin'io foana nareo zany tao anatin'izay rehetra izay ary zaranareo ara mino mihitsy fa zaranareo ara misy fotoana tahaka izao andresena lahatra ndray ny rehetra ao anatin'ny concertation nationale idirana amin'io fa fanontaniako le izy ve tsy nareo ve tsy mety hoe mety hiteraka fizarazarana be zany resaka hoe constitution fédérale zany tsy ampy anareo fotsiny zao ve nyresaka décentralisation efa mba misy amin'izao fotoana zao no maninonareo no miditra be any anatin'izay zava-misy zay mety ho zakan'ny firenena ve zany misaotra anao fa zay tokoa ny fanontaniana apetraky ny mponina malagasy be da be satria manjavozavo le resaka hoe fédéral ny historique kelin'izy io zany zany hoe ny fahazahoany malagasy azy dia tamin'ny 91 nisy olona mitony tena fa fédéraliste nefa dia ny fampitifitifitra nisy zavatra betsaka tomboko lamonja John tany de Gaulle le fampitifitifitra dia taty Antananarivo moa tomboko lamonja John sy tomboko la Gaston le
voatifitry ny mpitandro filaminana tamin'ny fotoana andeha anatitra n'le constitution fédérale taria Sonerana tany amin'ny semestre Sonerana zay nisy an'le hidinika politika hanovana ny constitution tamin'izany fotoana zany de nisy olona nanakana zany mba tsy hidiran'io constitution io ao anatin'ny dinika de io zany ataonay fa diabolisation de nisy koa zavanitranga Matsiravina tamin'ny 2002 teto Antananarivo moa zany nisy an'le resaka niverina koa io resaka fédéral io de nifanindry tamin'le resaka fairano tadidinareo tsara le nisy zavatra tena Matsiravina hoe sakanana Antananarivo tsy azo poro de tsy azo zany hoe atao fairano mihitsy zany ka lasa tafiditra ao anatin'ny nampifandraisina amin'le foto-kevitra fédéral zay tsisy idirana zany io de lasa hoe ratsy be amin'ny ponina Antananarivo zay rariny raha ohatra ka mahita an'izany ratsy satria ratsy de ratsy zany nisy zavatra Matsiravina fa le izy tsy mitombona satria le fairano tsy resaka fédéralisme na tonga an'izany fa olona teo amin'ny fitondrana zay niaro ny fitondrany zay zany le izy de nanjary le vahoaka Antananarivo no nampijaliana ka mampalahelo raha ohatra ka hoe zavanitranga Matsiravina tamin'ny fotoana anankiray nampifandraisina amin'le foto-kevitra fédéralisme nefa diso toerana mampalahelo raha ohatra ka fanaratsiana goavana diabolisation zay tombotsoan'olombitsy misy an'izany koa eto Imerina misy olombitsy sokajin'olona zany hoe sokajin'olona mako be da be fa elita zay mitana misy resaka rasisme sy fascisme mihitsy le izy hoe zahay ambony razana ka zahay no tokony midomina n'ity Madagasikara ty tsy zafady tena zavaiko tsara tsy hoe ny foko na Antananarivo rehetra fa sokajin'olona elita misy anatin'izany zay nahatonga n'le resaka hoe inona moa accord d'Intsandita sy ny karazany zavatra ohatran'izany zany ka matahotra fatratra n'io fédéralisme io satria contre n'lay foto-kevitra entiny zany zay afenimpenina fa na de afenimpenina za hita soritra ao anatin'ny fitondrana ny Madagasikara fa misy zavatra ihany toetra mbola hoentinareo anatin'ny concertation zany io am'ty mazava ho azy te raha hoentinareo ao io fotoana ihany zao meko fotoana kely ianao mba hitondrana andindinina ny fanazavana ao anatin'izay le resaka constitution fédéralisme tianareo entin'izay satria be deabe zao no le fédéralisme amin'ny teny frantsay kely le izy be deabe ny atao hoe malagasy atao hoe raha ny eny aminay zao zay zao eny amin'ny toerana tsy de tena hoe nahita fianarana daholo ny olona eny akaikinay de zao hoe mba hazavao satria mety mba mijery télé izy zany zao am'izao resahantsika zao hoe inona marina zany tianareo atongavana am'le zatra atao zany ny atao amin'ny firenena eny tompoko misy fanitsakitsahana zon'olombelona miverimberina zany noho nyty centralisme ty zay miteraka crise politique centralisme manko dia nanomboka tamin'ny 1973 zay nisy ordonnance 73 015 navoaka ny général Ramanantsoa tamin'ny fitondrany zany de manao hoe ny vola rehetra teo aloha zay tany amin'ny faritra ny hetra rehetra zay namelona ny faritra talohan'izany ngamba talohan'izany mila zavaina koa fa tamin'ny fitondran'ny Philibert Tsiranana dia samy nanana ny volany ny faritany rehetra zay le hoe budget provinciaux ka tsy niankina mihitsy tamin'ny vola taty amin'ny foiben'ny fitondram-panjakana de rehefa tonga ny 1973 tamin'ny fitondrany général Ramanantsoa de nifoanany zany zavatra zany de natao hoe ny vola rehetrarehetra eran'ny Madagasikara de ampiakarina aty amin'ny foiben'ny fitondram-panjakana de rehefa aveo ny aty amin'ny foibe indray no mizara eny amin'ny faritra rehetra
ka io zany no nitondra fahantrana teto amin'ny firenena ka mazava ho azy fa tsy afaka mandeha ny toe-karena dia na dia rary ny aza ny fitakiana tamin'ny 1972 dia tsy tonga tany amin'ny tanjon'ilay fitakiana satria zavatra hafa indray ny zavatra natao zay tsy izany no nangatahana teny Akianja tamin'ny 1972 dia lasa tombotsoan'ny olombitsy mitantana ny vola goavana be io satria volan'ny Madagasikara ray manontolo dia tantanany fitondrana aty amin'ny Foibe zay zany tokony ho fantatra mialoha ka io zany no mitondra crise politique miverimberina zay 2091 2002 2009 2025 dia jery mihitsy le ny fotony zany tsy voajery mihitsy tsy voaova mihitsy ka zay rehefa le zavatra toe-karena zay aimben'ny firenena sy ny malagasy ray manontolo no voahitsakitsaka sy tsy voajery mihitsy ary mitarika fitakiana anefa ny fitakiana io tsy mety misy valiny dia mazava ho azy fa tsy maintsy miverimberina ny fitakiana zay ka ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona zay zavatra tena tsy rary ny setrin'izany nisy tatitra be da be navoaka ny Amnesty International département ny fanjakana amerikana firenena mikambana sy ny karazany dia manamarina ny fisian'ny fisamborana tsy ara-dalàna ny fisian'ny fampijaliana famonoana ivelan'ny fitsarana amin'ireny crise ireny ny famoretana ny famoretana ny fahalalana politika sivily ny fitsarana ampiasaina ara-politika tamin'ny 2002 ohatra nisy fitsarana amin'ny fidy olona ny olon-dratsiraka ihany ny tsaraina gadrana ny sasany tsy atao an'izany ny fitantanana gadra ara-politika fa nilikiliana ireo mpitarika avy any amin'ny faritra ny hery fiarovana dia feheziny Foibe tokana dia tsy misy rafitra fiarovana eny amin'ny faritra zany dia tanteraka daholo ny tsy matomanota rehetra ho an'ny mpanao ratsy dia tamin'ny crise 2009 tsika nahita an'ireny crise fahafatesan'olona mandritra ny fihetsiketsehana ny famoretana raha miaramila fanivanana sy fanakanana ny fahalalahana ny fisamborana tsy ara-dalàna dia hita zany fa misy fahefana tafahoatra eo amin'ny mpanatanteraka dia tsisy hery mpanaramaso eo amin'ny any antoerana na eto amin'ny Foibe aza satria lasa faible dia fampotehan'ny tolotra ho an'ny daolobe any amin'ny faritra amin'ny fanabeazana amin'ny fahasalamana amin'ny toe-karena amin'ny fotodrafitrasa rehetrarehetra zany potika daholo dia mirona maharitra zany Madagasikara amin'ny tsy fitoviana ara-paritra lalina be dia ny fampiasam-bola fantoka aty amin'ny renivohitra ihany dia adino ny faritra lavitra vokany fahaverezan'ny fitokisan'ny vahoaka amin'ny fanjakana Foibe dia fisarana ara-politika sy ara-tsosialy tena hita mihitsy hoe misy saranga hafa ry ilay izy tsy hoe geografika ilay fisarahana fa ara-tsaranga misy elanelana be mety fampihinana sika samitsika zany raha mitoy zao zavatra zao hoe ny mahantra mono ny manan-karena ny zavatra ohatran'izany ary ny manan-karena koa tsy lamina hinana finaritra ny arena azony dia etsy ankilany misy koa fanadiadiana ara-toe-karena ny amin'ny banque mondiale ny amin'ny PNUD mampiseho fa ny fahantrana lalina sy maharitra zay mifantoka indrindra any amin'ny faritra rehefa miteny faritra dia tadidio fa ny commune ny Antananarivo ampidiriko anatiny satria karazana faritra koa io zany hoe tsy anatin'ny fanjakana Foibe dia misy dossier mampiseho fa tsy kisendrasendra io fahantrahana io fa vokatry ny rafitry ny fanjakana unitaire mivangongo loatra
zay ahitana ny fifantohan'ny fahefana rehetra ny atampony fifehezana ny foibe ny hery fiarovana sy ny fitsarana faka ny vondrona vitsy ny arena nasionaly ny tsy fisi ny herim-panohitra eto an-toerana zay hita fa fananiana natao faible mihitsy ny tamin'ny fotoanandro ny fitondrana teo aloha dia avy eo zany hoe vidina vola ny olona angalarana ny amin'ny fifidianana zany ity fitondrana unitaire misy olona matanjaka be any amin'ny lohany ity zany dia mamela ny fitondrana anao zay tiany atao ka na dia eo anatin'ny rafitra ny 4e république zany décentralisation dia raha ohatra ka ratsy zany le mpitondra dia tsy ampiariny io zay ianao teo manko nanontany hoe nga tsy ampy raha décentralisation irery tsy ampy i fédéralisme tompoka dia décentralisation ihany fa ny mampiavaka azy amin'ny unitaire dia ny unitaire décentralisation azo atao na tsy azo atao arakaraky ny toetra ny mpitondra fa ny fédéralisme dia décentralisation tsy maintsy atao satria rafitra napetraka io ka tsy azo ovana intsony dia efa lasa décentralisation zany ny firenena misy tsy azony olona am'le izy hoe rehefa fédéralisme zany ve zany dia misy filohany mazanga dia misy filohana atsiranana dia misy filohany tamatavy sy sisy ohatrany le structure zany na le rafitra tianareo apetraka ao anatin'le izy raha hoe zay moa no lanina sy mipasy le izy zany misy ny fanjakana fédéraly iombona ny gasy rehetra zany hoe tsy hoe misaraka akory ny fanjakana malagasy fa misy fanjakana fédéraly iombona ny gasy rehetra mariky ny firaisam-pirenena dia ao zany no misy ny ministera zay iombona antsika rehetra mariky ny fiandrianam-pirenena sy ny firaisam-pirenena ny fiandrianam-pirenena ohatra ny forces armées iny dia fiandrianam-pirenena ny vola ny ariary misy ministera vola zay tantany satria ny ariary ny ampiasaintsika rehetra tsisy fiovany fa firenena anankiray fa kosa ny raharaha andavanandro ny toe-karena raharaha sosialy sy ny fandrindrana ny fiarahamonina dia any amin'ny province ny ohatrany hoe samanana amin'ny olona mendraikitra ny toe-karena ny province ohatra zany ohatra zay zany liza hoe ministra kely zany ohatrany hoe ministra kely satria hatreto dia tena anjorom-bala tanteraka ny vahoaka rehetrarehetra ny amin'ny faritra la potentialité foana zany misy faritra manan-karena nefa mahantra velona ny olona ao aminy ianjadiny ny tsirariny raha ny zavatra ohatra zao hoe tokony azo jiro sy rano ny olona rehetra eto Madagasikara nefa 9,900 ny territoire ny Madagasikara ihany no mahazo an'izany avy amin'ny jirama io zavatra efa menomenomantsika mafy hoe tsy mety mitombona io dia tadidio fa 4,900 ny mponina eto Madagasikara ne tsy ao anatin'io satria maninona satria miankina amin'ny zavatra ty amin'ny foibe zay tsy manana fahefananao an'izany zay efa tratran'ny kolokolo mafy be zay misy olona tia tena mpitondra tsy mety hamotsitra ny sotro inanany fa raha ohatra ka mizara fahefana izy dia lasa tapatsotro zavatra ohatran'izany ka hatramin'ny oviana no hitazomana an'izany rafitra zany tsy ovana dia hatramin'ny oviana ny avantsika eny amin'ny faritra na zany amin'ny resaka faritra fa eto Antananarivo fotsiny mba jereo jereo zao tsika eto Antananarivo doborano isaky ny aviorana anga moa zany tsy solution technique mais solution technique fa investissement goavana be satria manko misy an'le hoe manototra tany dia lasa tsentsina ny fantsona rehetra dia be da be ny quartier fa misy amantonany tsy mahazo rano dia hodiny tsy hita fotsiny satria miandry an'io budget général io ny budget général dia io mihitsy ny endrik'ilay centralisme
ny ministera no misahana ny zavatra rehetrarehetra eto Madagasikara dia misy an'io budget général io a budget ny Madagasikara ray manontolo dia ny député zay tokony hiaro ny faritra misy azy anefa matetika tamin'ity ihany zany nisy fiovana kely fa taloha tsy mahazo miteny fa manangatanana fotsiny nefany ny faritra misy azy tsy hita soratra kory eo anatin'ny investissement tsy lalana tsy jiro sy rano tsy hôpitaly tsy fisolelahana koa mangany fotsiny na tsisy ninona vita ary misaotra betsaka fa nao na vita tombontsoan'le député manokana zany satria izy zany mpanjaka kely amin'le faritra misy olona mahantra be da be dia izy ny tompon'ny olona miondrikondrika aminy ny olona dia tamany amin'iny izy dia tsy tia ny ova zay le izy ka mba hialana amin'izany dia ny teniko teo hoe efa tonga ny Analakely dobon-drano dia aza mananteny isika vahoaka ny Tananarivo za ao anatin'izany za koa vahoaka ny Tananarivo satria za mandohetra amin'ny commune renivohitra Tananarivo aza mananteny isika ao anatin'ny centralisme fa hita vahaolana amin'izany tsisy na tadidiko tsara tamin'ny ramatoa Ravalomanana be ny tanàna resaka fako aza mbola hiadivana amin'ny ministeran'ny rano zany hoe budget général zany mbola miankina amin'ny budget général koa zany ny fangalana fako zay asan'ny commune Antananarivo ny commune amena subvention zay tsy mahavita ny filan'ny commune ny subvention na avadibadika impira aza ny lalàna 2021-011 tsy marina tsy ampiarina tsy mety ka raha ohatra ka tia tanindrazana tokoa ny vahoaka malagasy sy ny mpitondra tokony mibanjina ny zavatra marina fa ny mpitondra moa diaboliser an'le fédéralisme dia lasa le vahoaka koa tsy te alalan'io ratsy io matoa izy ratsiana ratsy io mpitondra mifanesy zany dia nanao an'izay avokoa nanao an'izay satria miaro ny tombotsoany izy dia ampidiriny anaty lohan'ny vahoaka fa ratsy io ka raha ohatra ka ratsy io maninona ary Éthiopie zay tany nikuizana tamin'ny hanoanana amin'ny tena hoe fahantrana lalina indrindra teto ambonin'ny tany tsika mbola tsy nahita fahantrana ohatran'ny Éthiopie eny mety misy ihany amin'ny ampahany fa tsy généralisé maninona Éthiopie rehefa nanao ny constitution fédéralisme dia tafavoaka jerevo Éthiopie amin'izao fotoan'izao aiza jerevo ny flotte aérienne ny Éthiopie jerevo ny économie ny Éthiopie satria mitombona raha ratsy io maninona Indonésie manao an'izany maninona Nigéria manao an'izany maninona Allemagne Suisse États-Unis Afrique du Sud be da be etc zay hita fa firenena mandroso daholo maninona manao an'izany raha ratsy io maninona izy ireny tsy mifitetaka amin'ny tany amin'izao fotoan'izao satria ratsy ny fédéralisme ka zay zany mba tokony heritreritra ihany zany tsika malagasy mba ampiasa mokon-doha tsy anaiky ampiasain'ireo mpitondra ratsy toetra tsy hoe ny mpitondra rehetra fa zay nanao azy dia tsika indray lasa mitolona ho an'ny zavatra contre ny zavatra asoatsika ahoana ny mety fahavononanareo ao anatin'ny fandresen-dahatra mety hoentanareo anatin'ny fikonan-doam-pirenena ao anatin'izay ataontsika hoe tolokevitra hoentanareo izay io tolokevitra io aloha zany mazava ho azy tsy anatin'le accord politika fa hoentin'ny antoko manokana raha ny fahazahoako azy treto aloha zany aiza ho aiza ny fahavononana ao anatin'ny fandresen-dahatra vonona tsara daholo ve katroka rehetra andresy lahatra zany resaka hoe fédéralisme zany io ma tsy zay tapaka ao dia zay ny tanterahana marina zany zahay dia hatramin'ny mois d'octobre dia efa niantso ny olona rehetra leo vonina ny ala amin'ity état unitaire ity mba hiaraka hikondoa anatina fikambanana nitsangana io fikambanana io zany tamin'ny fin octobre 2025 rehefa nibanjina indrindra ny concertation nationale satria efa fantatra fa tsy maintsy verina sur le tapis resaka constitution ny lalam-panorenana
ka efa betsaka zany ny namana niditra ao mariana fa tsy PSD no mitondra anazy io satria fantatray tsara fa ny olona tsy voatery hoe mankasitraka ny antoko foana ary ny vahoaka malagasy maro lafy tsy voatery hoe anatin'ny antoko ary zay dia tena miantso ny olona rehetra ka ny anaran'io fikambanana io dia hoe C2RAR ny fanafoezana azy comité centre de réflexion pour la refondation en vue de l'autonomie des régions dia ao zany no mikondoa ary efa nikondoa betsaka ny olona ao misy mankasitraka ny état régional misy ny province autonome misy ny état fédéral fa ny tanjona zany dia hoe amoaka lalam-panorenana anankiray iombonana tsy maninona isika na ato na ifanao totondry na iady na manahoana fa any amin'ny farany kosa misy zavatra iombonana amin'izay crédible atolotra atsika ny vahoaka malagasy sy ny concertation nationale ka efa niasa zany dia namoaka nyty efa betsaka ny ady hevitra tao dia namoaka n'io constitution fédérale io ny adivanhevitra ny zavatra rehetra hoe maninona tsy région maninona fédéral inona daholo ka io zany tena niezaka zay ny eritreritra indrindra an'ireo olana ny vahoaka malagasy ohatra hoe noho ny fahiranana azo an'Antananarivo dia tsy mila an'io Antananarivo dia ny eritreretina manokana mihitsy ny hoe ahoana ny tsy ahatongavana intsony amin'ny zavatra ohatran'izany ka ao anatin'io constitution io dia misy an'izany hoe mitovy daholo ny province rehetra ary misy atao hoe infrastructure stratégique dia ny lalana ny seranana na seranantsambo na seranam-piaramanidina ny voie de ny communication ny pipeline sy ny karazany dia tsy an'ilay province misy anazy ihany fa any vahoaka malagasy manontolo izay iombonana ka rehefa lalana na seranana tsisy olona mahazo manakana an'izany ary garantisiavan'ilay constitution zany zavatra zany hoe crime constitutionnel ny fanakanana mba tsy hiverena ny zavatra mahatsiravina ohatra ny nisy tamin'izay fotoana izay dia misy an'izany mihitsy ny ao midiniana manokana mikasika ny kolikoly hoe ahoana ny fomba hialana amin'ity ny diniana manokana mikasika ny protection de l'environnement satria izay mihitsy ny tokony ho avin'ny Madagasikara ka ity constitution navoaka ity zany dia zavatra hoe tena nydiniana mba ho adapté ahatonga ny firaisan-kina ny malagasy ahatonga ny taranaka malagasy handova Madagasikara mbola velona ary ahatonga ny malagasy ahay hitantana sy hisitraka ny fananany any amin'ny toerana misy azy zay zany amin'izay koa mety asa mety ampiana kely koa ve zay ny resaka azakazaka makeo amina andraikitra na tsy teteny hoe ady seza satria amin'izay fotoana zay zany misy faritra maromaro fa malagasy mandray andraikitra na ny mpanao politika rehetra fandraisana andraikitra ny tsy tokony atao ady seza foana marina fa manana aretiny tsika misy cancer mihitsy tsika amin'io resaka ady seza io zay tena niezahanay PSD tsy nidirana izy io ady seza io fa tsy tokony atao hoe ady seza foana rehefa olona ndray andraikitra ary amin'izay fotoana izay inona moa ny maharatsy an'izany betsaka ane ny mpianatra atsika diplômé any amin'ny université anefa dia mivarotra crédit manao cash point manao bajaj ny any amin'ny faritra friperie any lavitra manao faromandeha anefa ny zavatra ny anarany environnement gestion tsy fantatra hoe droit public zavatra ilaina Madagasikara ka inona moa ny problème raha ohatra ka betsaka ny toerana ho isy dia hiasa reo taranakitsika ireo amin'ny toerana misy azy avy ampandroso ny toerana misy azy avy zavatra tsara anie zany ka tsy
ataoko fa miaina sady miaina koa ny ady seza no ataontsika le hoe the right man in the right place hoe ny olona miasa amin'ny toerana tokony hiasany amin'ny zavatra ny anarany enary 10 minitra sisa ny fotoanantsika asara misy ny anampianao azy mitianatsika n'izay rehetra mba nyresahantsika sianao androany mino fa mba misy ndraisiny vahoaka malagasy ihany koa zay anatin'izay ora iray ny resahantsika zay ye ny teny ateo hoe mampalahelo raha ohatra ka voambolana diso famaritana satria le raha ohatra ka fédéralisme zany atao égal mampisaraka tsy mariny zany hoe mampisara-bazana tsy mariny zany aza mba manaiky mihitsiny raha misy olona manazavan'izany zavatra diso zany de tonga de tsapa fa miaro ny sotro finanany ty olona ty zay anaovan'ny salobokomana fa tsy zaraina ao anatin'le état unitaire ao anatin'le état unitaire ka tsy mila fiovana goavana ka tsy tokony atao mampifandray ny foto-kevitra fédéralisme any amin'ny zavatra diso toerana afatra kely amin'ny vahoaka fotsiny Madagasikara de firenena iray zay zany ny zavatra tena arovana mafy ao anatin'ny constitution io tsy misaraka fa firenena iray ohatran'ny any anatin'ny fianakaviana raha ohatra ka miteraka zany ny olona mivady de normal be izy raha miantoka ny zanany fa misy fetrany zany rehefa lehibe ireo zaza ireo de tsy tokony antoanao foana na baikonao foana fa avelao mba hikopa-kelatra mba hitady ny anjarany ohatran'izany efa 80 taona zao ny foibe ny fitondram-panjakana no mitantana ny faritany ohatran'ny zazakely tsy mahazo teny tsy mahazo manambola raha tsy avy eo ambony tsy mahazo ka mirevolte ne farany mirevolte fa tsy normal zany satria le zavatra ataon'le ray aman-dreny efa démodé dépassé zao ny tanora teny amin'ny kianjan'ny 13 mai ary tanora teto Antananarivo no mitabataba hoe anova rafitra midika zany fa efa mahatsapa ny olona fa tsy ohatsony ty ka izahay de miezaka manazava misy rafitra tsara de tsara tsy hoe tsaratsara kokoa fa tena tsara mazava ho azy ihany koa fa tsy hoe akory atao io de mivadika tsara Madagasikara rehetra hoe tongatonga ho azy fa mitaky andraikitra mitaky mpitondra mahay mandrindra de mitaky tsika rehetrarehetra tsirairay malagasy mba hiasa sy andray andraikitra fa tsy tolora-potsiny tsy andry foana hoe aiza ny propagandy aiza ny orchestre anaovana kawitry aiza ny koveta sy ny sisa hozaraina fa tsika koa zany mila miasa ka ny sehatra hiasana sy andraisana andraikitra amin'izao unitaire zao aloha de tena tsoroko fa tsy misy zany mahatonga ny olona be da be tsy anasa tsy afaka maka initiative na de tenenina foana hoe mamorona asa mora ampitenenana mamorona asa fa betsaka ane ny olona mamorona asa ka fahity satria tsy mirindra tsara ny anina ny fitondrana le fitondrana foibe tokony anome lanja anome fahafahana sy facilité zany ny secteur privé tsy manao an'izany fa izy ndray manakana ny zavatra rehetra manao sabotage sy ny sisa ka le sehatra kely fa ny constitution fédérale de manome sehatra ngeza be ny secteur privé ka raha ohatra ka 14 milliards de dollars ny ina moa ny vola ampiasain'ny Madagasikara zany amin'izao fotoana zao ka raha tonga io zavatra io ka eo daholo ny condition rehetra de mety hitombo avy roeny na mety mihoatran'izay azy satria hiroborobo ny toe-karena amin'izay fotoana izay ka Madagasikara firenena iray
ny faritany mifampitsinjo ny arena ho an'ny vahoaka zay koa dia adiniko ny teny an'izay fa ao anatin'io constitution io dia ny fokon-tany nampidirina taloha manko ny fokon-tany tsy ao mihitsy dia ararotiny fitondrana anaovana zay tiavana azy indrindra amin'ny fangalaram-bato fa ny fokon-tany amin'izao fotoan'izao fa amin'io resaka fédéralisme dia ampidirina ao anatin'ny constitution ary ny fokon'olona dia amena hasina tsy misy fanapahan-kevitra azo atao amin'ny toerana anankiray raha tsy mahafantatra mahazo tatitra mialoha ny fokon'olona hoe angady an'izao anao minina ry anao an'izao aty dia ny fokon'olona tsy maintsy partenaire ao anatin'izany ary ampahafantarina mialoha dia foanatreo zany ny hoe nangalarina avy any amin'ny foibe ny taninareo dia tonga ny toerana ray dia miala anareo mena 4 ora fa tsy anareo tsony ny tany foanatreo zany miova fa any amin'ny faritra no mikarakara ny zavatra mikasika ny faritra enary ray minitra afatra ho an'ny vahoaka zay mijery atsika raha manana teny ihany koa ianao an'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao zay atao hoe miloloha mibaby ny etaetam-bahoaka taorian'ny tolom-bahoaka nisy teto Madagasikara zay dia manome courage ny mpitondra fanjakana hanoy sy hanitsy zany hoe tokony manao foana remise en cause remise en question zavatra napetraka omaly tokony misy rafitra ohatran'izay mihitsy zany eo akaikinareo eo hoe dia mba manao foana remise en question inona ny vokatry le fandraisana fanapahan-kevitra natao nety ve iny ary aza menatra manova tanteraka raha ohatra ka ny zavatra tsy nety fa fantatra ianareo fa tsy olona hoe niofanatra mbola kely hitondra fanjakana fantatra fa vaovao io tsisy manometsiny tsisy hoe mena maninona hoe nareo tsy mahay tsisy an'izany tsika rehetrarehetra eo anatin'ny sambo anankiray ary tokony mifanampy izahay dia tsy vonina hoe hitsikera nala anongana non satria miverimberina eo mitovy amin'izay ihany ane ny olona iverina eo ny angatahako fotsiny mba tsy le taloha teo no miverina zay fotsiny aloha ka zay koa raha rotoko hoe tokoa hoe tokony mba maka fanapahan-kevitra tsika manoloana ny fangatahan'ny sadek zay araky ny fahitanay azy fangatahana sadasada zay tsy fantatro ny fotony mangataka nyty hoe inclusivité mpiditra ny olona taloha efa nalohan'ny vahoaka hoe tsy maintsy atao anatin'ny olona fidina indray fa ny filoha Ramaphosa tsy filohan'ny Madagasikara mety tsy mahafantatra ny zavatra tena misy eto Madagasikara ka za te anontany an'le filoha Ramaphosa mihitsy hoe taiza moa nareo tamin'ny fitondrany Rajoelina namony vahoaka teny Kianja taiza nareo tamin'ny fitondrany io nangala bato taiza nareo tamin'ny fitondrany io nanagadragadra olona zay olona miteniny marina nefa ny nareo milaza hoe miaro ny demokrasia ka zay zavatra rehetrarehetra fijaliana ny ainanay vahoaka malagasy zay falifaly zahay rehefa lasa le mpitondrana anao an'izay ka tena tsy mety amin'ny sofinay mihitsy maheno hoe ataovy inclusivité tsy azafady ka tokony mba maka fanapahan-kevitra koa le fitondram-panjakana hoe tsy mety zany zavatra zany tsy tokony baikony any velany tsika fa tsika olona mahaleo tena ka io zany ny afatra kely mba ataoko fa maninona atao 2 poids 2 mesures nanao an'izay tiany atao le fitondrana teo aloha tsisy olona ny teny nefa ny zareo teo ihany rehefa feno mikapoaka amin'ny malagasy ka tsy nahongana akory nefa nandositra ho azy dia zao ndray zareo miteny hoe avereno nga moa zay nandroakandry zareo ka zay ngamba hafatra kely tiako ampita amin'le mpitondra
eny ary ankasitrahana be deaibe ny vahintsika tamin'ity alina ity Eliane Bezaza, izy moa no secrétaire national ny antoko PSD amin'izao fotoana izao ankasitrahana ianao ny vahiny teto fandarana zoiteny misaotra ny teknisianina rehetra ihany koa zay ny fandrimbana tamin'ny fanatosana ny fandarana mametraka mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray filma toko